Ny raiky amin'ny 3 desambra Randavy Sylvestre, mpanakanto, mpanoratra ary mpihira i Randavy Sylvestre izay teraka ny raiky amin'ny 3 desambra 1970. Ny fitendrena valia no tena nafantarana n'ity mpanakanto feno iray ity ary nalalany maro azy teo amin'izany sehatra izany. Ny tety tany maro izy ka tonga tany Europe, tonga tany Amerika ary nanao fikarohana sy famelabelarana momba ny valia tany amin'ireny firenena noteteziny ireny. Teo amin'ny 20 taonany i Randavy Sylvestre dia efa nilalao vakodrazana niaraka tamin'ny Pierre Razafy Andriamiaingo izay tompona andraikitra tao amin'ny ministeran-draharaha koltoraly ny taona 1970. Ity olo-malaza iray ity ihany koa no nanorina ny CNEM izay ivitoeram-pampianarana momba ny mozika ny taona 1770. Mpamorokira i Randavy Sylvestre isan'ireo nafantarana azy ilay hoe ny lanitra mangamanga izay tsy lefy laza. Ity olo-malaza iray ity ihany koa namorona ny tarika ny Antsaly izay tarika malagasy voalohany ny tety firenena maro tany ivelany. Maroboninahitra commandeur de l'ordre national nasalotra ny fitondrana malagasy an'ity mpanakanto ity no ny zava-bitany ankoatra izay efa notoloran'ny fanjakana frantsay ihany koa ny chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française ny tenany. Ny taona 3 no nodimandry i Randavy Sylvestre maty namela mamy teo amin'ny sehatriny mozika. Raiky amin'ny 3 desambra 2024 natao andro tsy fiasana ny fandraisan-karama manerana ny tanin'ny Repoblika Malagasy araka ny fanapahan-kevitry ny raisina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra.